jesosy sakaizany zaza fandaharana anasana manokana ny ankizy arahanao eto amin'ny radio vaovao masoa isaky ny alarobia tolakandro iarahana amin'ny zokizoly tonga soa atao anatin'ny fandaharana jesosy sakaizany sasitsika fanindrindra tafaraka aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao a dia miara abanao sady manasanao ihany koa anaraka n'izany hatramin'ny farany way arabaina koa alova nahatratra ny pentekosta tamin'ny alahady teo isaorantsika ny tompo ny amin'ny fahasoavany a ka nahatrarantsika soamatsaran'izany dia irina indrindra ny tsirairay avy samy hofehin'ny fanahy masina ka anao ny sitrapon'Andriamanitra avokoa izany faniritsika nafinaritra ve ny fety tany aminareo nganareo nitsangatsangana tamin'ny latsinain'ny pentekosta ho an'ny tany amin'ny faritra tany aloha izao dia afaka nitsangatsangana soamantsara mihitsiny fa raha ny teto andrenivohitra manokana dia mbola tsy afaka nandeha aloha fa antenaiko hoe nijanona tao atokantrano tao a mikarakara sakafo neny a niaraka ny lalao a mahafinaritra be koa nge izany dia isaorantsika ihany koa neny a tamin'ny sakafo izay nikarakarainy isaorantsika ihany koa dada tamin'ny asa nataony ka nazahoana vola na ahafahana nikarakara sakafo fa izany rehetrarehetra izany avy amin'Andriamanitra avokoa dia Andriamanitra izany ny tena isaorantsika indrindrandrindra any eo dia anomboka ny fandaharana jesosy sakaizany zazitsika izao amin'ny alalan'ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny ohabolana ny ankizy kely koa mantsy nge mamaky ny tenin'Andriamanitra misesy natomboka tato amin'ny ohabolana izany dia efa ty amin'ny ohabolana faharoapolo tsika izao dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo indray aloha ny vakiantsika ohabolana faharoapolo andiny voalohany hatramin'ny fahafolo vakiantsika amin'ny anaran'ny tompo izany manaraka tsara nareo raha tsisy baiboly raha misy baiboly eo vao maika tsara mpaniratsira ny divay ary mpitabataba ny toka koa izay miraikiraiky azon'izany dia tsy endry ny fampitahoran'ny mpanjaka dia toy ny fierin'ny liona tanora izay mampatezitra azy dia mankahadoza hiatra amin'ny ainy voninahitry ny olona ny analavitra ny ady fa ny adala rehetra kosa misafoaka ny malaina tsy mety miasa amin'ny ririnina ka dia angataka izy raha fararano fa tsy ahazo raha ny lalina ny hevitra ao am-pony olona fa izay manatsaina dia mahay manovo azy ihany maro ny olona samy miderany soa ataon'ny tenany avy fa izay olo mahatoky iza moa no mahita azy izay olona marina mandeha amin'ny fahitsiany sambatra ny zanany mandimby azy mipetraka eo amin'ny seza fitsarana ny mpanjaka ka mikororoka manaisotra ny ratsy rehetra ny masony iza ny mahazo manao hoe efa mahadio ny foko ka madio tsy manana ota ny vato mizana samihafa sy ny vato famarana samihafa dia samy fahavetavetana eo mason'i Jehova amen raisitsika indray izany aloha ny andininy fahaefatra ahoana ozy izy ny malaina tsy mety miasa amin'ny ririnina ka dia angataka izy raha fararano fa tsy ahazo vanim-potoana izany hoe ririnina fararano ina koa izao ny vanim-potoana fantatrareo ny fahavaratra ny lohataona amin'izao fotoana ifampiresantsika izao ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina tsika izao araka ty voalazan'ny tenin'Andriamanitra ity rehefa ririnina mangatsika be dia inona hono ny ataon'ny olona sasany rehefa ririnina tsy mety miasa hony ny malaina ny kamo izany rehefa ririnina mantsy ilay mangatsika be dia mampite atoro maraina be dia kamo ifo efa nambarantsika ombenombeny fa ratsy io akamony io raika izy elana malakilaky mihitsy io na ririnina na fahavaratra na lohataona na inona ny zanak'Andriamanitra mila mazoto mandrakarivo any moa dia mirary anareo na dia ririnina ara ny andro mazoto tsara daholy
dao anaraka hira aloha atolotra anareo ampitiavana be a ty hira anankiray a iarahantsika amin'ny Danisy Moïse ty hoe amen, loué soit Dieu. Il m'aime, il m'aime. Ça y est, tu as compris. Loué soit Dieu. On va chanter. Amen. Loué soit Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. J'ai envie de sauter jusqu'au ciel et danser pour louer Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut venir faire que par moi. J'ai envie de sauter jusqu'au ciel et danser pour louer Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Je veux sauter jusqu'au ciel et danser pour louer Dieu. Écoute-moi, tu dois naître de nouveau. Écoute-moi, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. J'ai envie de sauter jusqu'au ciel et danser pour louer Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. J'ai envie de sauter jusqu'au ciel et danser pour louer Dieu. Laissez venir à moi à tous les petits enfants. Laissez venir à moi tous les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. J'ai envie de sauter jusqu'au ciel et danser pour louer Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Je veux sauter jusqu'au ciel et danser pour louer Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Je veux sauter jusqu'au ciel et danser pour louer Dieu. Misy ankizy kely reny a rehefa mahita olon-dehibe izy a ohatra hoe tonga ao an-trano ao ny havany na ohatran'izany dia manao hira izy reto a dia rehefa manao hira izy a dia ino ary ny ataon'ilay olon-dehibe omeny zavatra rehefa avy eo mahazo bravo aloha a dia mahazo tehaka dia mbola misy fanampiny ihany mahazo fanomezana ohatra hoe mahazo mofo mahazo bonbon nareo koa ve efa nanao an'izany mahafinaritra be izany fa ohatran'izany ihany koa rakizy a ny olona mibebaka ihany koa a dia mahazo zavatra mahazo fanomezana le mibebaka moa efa hainareo mahatsiaro fampanota dia mivonona ny tsy hamerina ny fahotana ntsony a ary mifona amin'Andriamanitra izay le mibebaka izay dia mandray an' Jesosy ao am-pony izy a mba ho mpamonjy azy izany le olona mibebaka izany dia izany olona mibebaka izany a omen'Andriamanitra fanomezana ange ny fanomezana omen'Andriamanitra azy inona ary izay mahafantatra nefany a ny fanahy masina traso nefa kiko aminareo ny voalaza ny asan'ny apôstôly toko 2:7 hozy izy hoe mibeba
ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fanomezana omen'Andriamanitra n'izay mibebaka ny fanahy masina. Nareo ve efa nandray fanomezana? Efa nandray an'io fanahy masina io? Tsara be izany. Dia ho an'izay efa nandray an'io fanahy masina io avelao izy anjaka tanteraka ao am-ponareo ao. Misy olona mantsy nandray an'ilay fanomezana izy fa ataony miafiafy kely ery amin'ny sisisisiny ery fotsiny fanahy masina fa ny sitrapony ihany reto ny ataony nefany io fanahy masina io anana ny sitrapony ihany koa izay tena mahasoa be ny olombelona, izay tena mahasoa an'ilay olona manana azy tiany ho atao. Avelao izy anjaka fa ozy taminareo teo hoe omena maimaim-pona ho an'izay olona mibebaka ny fanahy masina. Fa nisy tantara mampime ngeraka izy tato amin'ny baiboly tato sady mampieritreritra koa moa izany fa tsy hoe mampime fotsiny. Inona le izy? Nisy olona saika hanao risoriso, saika hanao kolokolo tamin'ny fanahy masina. Hoe tsy mibebaka korona izy dia mitady azo ny fanahy masina. Saika netiny nataony filan-javatra le izy. Iza anaran'izany olona izany hoy izy nareo? Simona ny anarany. Misy Simona maromaro aloha ato amin'ny baiboly fa tsy hoe anankiray ihany fa sao dia afangaronareo amin'ny Simona hafa le izy. Inona ny zavatra nataony nga Simona? Nisy fotoana nandeha nitory teny any amin'ny toerana anankiray Filipo. Dia rehefa nitory teny tany izy dia nisy olona be dia be nihaino nitory teny izay nataony. Dia tsy nitory teny fotsiny izy fa nanao fahagagana ihany koa. Ohatra hoe misy olona manana fanahy maloto izao dia miteny amin'ny feo mahery izy dia mivoaka ireny. Misy olona marary dia nisotraniny dia sitrany. Feno fifaliana be mihitsy ny tao amin'ilay tanàna. Dia tao amin'io tanàna io koa no nisan'ity lehilahy antsoina hoe Simona ity. Izy ity aloha dia mpanao ody. Dia vokatra ilay izy manao ody dia gaga daholo mihitsy ny olona mahita an'ilay zavatra taony izany. Dia mihaino an'izay zavatra lazain'ilay Simona ny olona teo amin'ilay tanàna izany tamin'izany fotoana izany dia nieritreretin'ny olona mihitsy ny aza hoe tena avy amin'Andriamanitra io lehilahy io. Dia noho ny tonga nitory filazantsara teo tanàna nefa tany Samaria aloha ilay tanàna Filipo. Dia izao nino ny filazantsara izay notorian'i Filipo indray ny olona tao an-tanàna tao. Nresaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra mantsy izy, nresaka ny amin'ny Jesosy Kristy. Betsaka ny olona nino. Dia Simona koa reto mba nino hainareo ve mampiavaka ny hoe nino sy ny hoe mba nino? Le mba nino izany tsy tena mino akory izany. Mba mody mino. Izay izao mitovitovy hevitra aminy, mody nino. Tsy tena nino kory. Mizavatra tiany atongavanao dia mba nino izy. Mila mitandrina tsara, manontany tena aloha ny tsirairay. So dia mba mino ary sika ity fa tsy tena mino. Dinihana tsara eo anatrehan'ny tompo izany. Izany mihitsy mantsy ny tenin'Andriamanitra hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Dia rehefa mba nino ohatr'izany nga Simona dia mba lasa koa izy nanaraka andry Filipo. Nanaraka andry Filipo tany amin'izay nanlehan'ny nitory filazantsara tany izany. Dia gaga koa izy nahita an'ireo famantarana vahagagana asa lehibe nataon'i Filipo. Dia rehefa nahita sy naheno an'izany ndraiky izy ny olona tany Jerosalema, naheno an'izany tantarany tranga tao Samaria izany dia naniraka ny Petera sy Jona indray zareo mpianatry Jesosy ihany koa reto Petera sy Jona reto. Naniraka ny Petera sy Jona ry zareo hivavaka ho an'ny olona tany Samaria mba hahatonga ny zareo handray ny fanahy masina. Dia lasa ry Petera sy Jona nivavaka ho an'ny zareo dia nametra tanana taminy dia nandray ny fanahy masina ry zareo satria efa nibebaka dia efa nino an'i Jesosy koa. Dia rehefa hitan'ny Simona izany zavatra izany dia lasa izy nanatona ny Petera sy Jona dia nitondra vola. Dia ozy izy mantsy an'ny zareo mba omeo an'izany fahefana izany koa mba handray ny fanahy masina izay olona ametrahako tanana. Tia volanareo dia mba meo anazy ny fahefana izany. Heverin'ny Simona fafidiana vola angamba n'le izy.
angany fanahy masina vidiana vola ohatran'izany omena maimaim-poana ho an'izay olona ny bebaka sy nino an' Jesosy Kristy ary ny fanahy masinako. Dia ahoana ozy izy Petera tamin'ny Simona? Ao ka ho very mba amin'ny tenanao ny volanao, satria ataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao, satria tsy mahitsy foy ao anatrehan'Andriamanitra. Mibebay ianao amin'izao aratsianao izao dia mangatamy tompo fa nyrao mba havelany ihany izay heverin'ny fonao. Azonareo ny tiany Petera tenenina? Tsy misy fanahy masina vidiana vola izany ozy izy. Mibebay ianao. Efa nitery aloha efa nilazaintsika hoe mba nino. Fantatry Petera avy hatrany fa tsy tena nino akory izy. Zay nahatonga ny Petera ny teny mibebay ianao fa tsy mahitsy foy ao anatrehan'Andriamanitra ianao. Mody milaza ianao fa mino nefa ninona akory ianao ny mino eo. Bay ianao fa ndrao amela eloko anao ny tompo ozy izy. Dia hoy izy taminareo teo hoe natao amperitreritra antsika tsirairay avy izany. Raha tianao ny handray ny fanahy masina, mila mibebaka ianao dia mino an' Jesosy Kristy koa. Fa tena zava-dehibe ny fananan'ny olona anankiray an'io fanahy masina io. Ambaran'ny Galatiana 5:5 andiny 12 mantsy hoe ny vokatry ny fanahy ozy izy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Zany rehetrarehetra zany no ananan'ny olona anankiray izay manana ny fanahy masina. Zavatra tsara be daholo. Ary ny olona tsy manana ny fanahy masina tsy anana an'ireo zavatra ireo mihitsy. Andenge andray fanaporofona vitsivitsy tsika manamarina n'izany. Ny mpianatra Jesosy zao rehefa nandray ny fanahy masina vao nitsarovantsika izany tamin'ny alahady teo, tamin'ny andron'ny Pentekosta, dia izao nifankaty bery zareo, niraisany avokoa ny fananandry zareo rehetrarehetra. Tsy misy hoe tiany anina fa miaraka tompony. Anisany manamarina ihany koa fa ny olona izay manana ny fanahy masina dia mandeha amin'ny fahamarinana. Hitanareo, efa ohatra izao ka mividy zavatra dia indraindray ny mpivarotra diso kely dia mihoatra ny famerim-bola. Ny olona tsy manana ny fanahy masina avy hatrany dia lasa mandeha na avoa ozy izy. Zanga ny diso teo fa tsy le mpivarotra miana na otrina le vola ny oatra hoentiny mandeha ihany. Fa lery izy amin'izany ko, sady anga izy mianatra kory mitantara amin'ny olona hoe na avoa, fa ny olona manana ny fanahy masina mandeha amin'ny fahamarinana. Na ariary zato na ray alina na otrina mihoatra amin'ilay famerim-bolan'olona, ny fanahy masina ao anaty ao tsy mamela azy hitondra nino. Raha velany manjaka tanteraka aloha ny fanahy masina. Ny fanahy masina mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mangalatra, manaova ny marina. Dina ny ataon'ilay olona avery ny famerim-bolan'olona mihoatra. Ohatran'izany le hoe mampanjaka ny fanahy masina. Mahafinaritra be dia be moa le vokatry ny fanahy ny tany saintsika teo. Anisan'izany koa zao ohatra ny fanaovan-tsoa. Fiainana zao efa sarotra be, enjana be mihitsy zao vao mahita vola ny dada sy neny. Vary zao lafo be, miakatra be daholo ny vidin'ny zavatra. Dia raha zany diniana, tsy misy tokony mameme zavatra ho an'olona zany. Samy mihinana izay azony. Fa ny olona manana ny fanahy masina mahay manao soa ny hafa, afaka manome ho an'ny hafa, afaka mizara, satria vokatry ny fanahy fanaova-tsoa. Be dia be ho an'ny zavatra raisintsika avy amin'ny fanahy masina fa izao ny ataoko anareo. Ho an'izay efa nino an' Jesosy avelao anjaka tanteraka ny fanahy masina. Ho an'izay mbola tsy manana ny fanahy masina satria mbola tsy nibebaka taon'izao, nibebay ianao dia azo ny fanomezana teny fanahy masina. Any amin'ny asan'ny apôstôly 4 no ahitantsika an'ilay tantaran'ny Simona teo, le rangasaka hoe hividy ny fanahy masina. Afaka vakianareo izany. Fa amaranantsika niny tantara iny aloha dia aleontsika naraka hira anankiray. Aleo hira mahakasika ny neny aloha ny atolotra ho anareo, satria fetiny reny ange amin'ny alahady izao. Dia aleo anaraka hira anankiray
mahakasika indrindra neny ary sika. Marina zany nolazainy miala rakoto mamonjy teo zany e, tena tiatsika be neny. Dia samy manao endry tsara daholo ny ankizy fa rehefa endry ny ankizy faly be neny. Faraka le vaikitsika tao amin'ny ohabolana mantsy rehefa mahatitra ny ankizy mampalahelo aneny zany. Dia manomboka izao zay neny anao endry tsara daholo fa tiana be neny. Dia tonga indrindra ihany koa sika ao anatin'ny famaranana ny fotoana izao taona fianaran-kira. Sady faranantsika amin'ity androany ity indray aloha ny fianarantsika hira. Amin'ny heriny anio tsika manao fanadinana kely indray fanontaniana mahakasika ny lesona ny anarantsika teto nandritra n'ity volana ity. Dia efa samimy makomana ny amin'izany fa zaho aloha hianatra hira indray tsika. Efa eo ny taratasy sy ny penina saotra nareo. Na zany aza aloha andrasantsika kely ihany namantsika mbola haka taratasy sy penina. Hira fohifohy hira mahafinaritra be hira ny ankizy fideranan'ny tompony mbola ianarantsika nge zao ho azy neny voninahitra ny lohateny kira.
andrasanary loanareo makataratasy eo. Dia araka ny efa nyteneniko teo ho azy aneny voninahitra, izay ny lohateny. Ary andininy anankiray ihany ny hirantsika fa miverina indroa fotsiny izy rehefa mihira ny mpihira azy. Ho an'i Jesosy Kristy, ho an'i Jesosy Kristy, izay tia antsika, izay tia antsika. Ho an'i Jesosy Kristy izay tia antsika ka namaha antsika, ka namaha antsika ho afaka tamin'ny fahotantsika, ho afaka tamin'ny fahotantsika, ka namahantsika ho afaka tamin'ny fahotantsika tamin'ny rany, tamin'ny rany. Ho azy aneny voninahitra sy ny fanjakana, ho azy ane ny voninahitra sy ny fanjakana. Mandrakizay, amen. Mandrakizay, amen. Zay fotsiny angeny tony le hira e. Averiko kely ary fenora ohatra ka misy tsiaraka ao tena ny teny. Ho an'i Jesosy Kristy izay tia antsika ka namahantsika ho afaka tamin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Ho azy ane ny voninahitra sy ny fanjakana. Mandrakizay, amen. Zay indray ny hirantsika, hira mahafinaritra be. Warahantsika le hira rehefa aveo fa za aloha zany ametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka aminareo indray ato anatin'ny fandaharana. Dia mirary sondrindra ho anareo dia aza tinoana ny miarapaneny amin'ny lahady noho ny fetin'ny rendrakizy tainy Jesosy daholo nareo indro ny hirantsika maranantsika ny fandaharana ary rehefa aveo tsika mbola miaona ihany ao anatin'ny fanentanana. Satra nareo ny aino Izay
jesosy sakaizany zaza. Fandaharana anasana manokana ny ankizy arahanao eto amin'ny radio vaovao masoa isaky ny alarobia tolakandro, iarahana amin'ny zokizoly. Saudade,